The Grand Sud of Madagascar, a region currently grappling with famine following 3 successive years of extreme drought, which has resulted in widespread food insecurity and malnutrition. The situation has rendered many people vulnerable, further exposing especially women and girls to gender-based violence, limited access to sexual and reproductive health, and family planning services. This is where UNFPA, with the support of partners, has stepped in, standing in solidarity with the government and the people of Madagascar to remedy the situation, rolling out a number of projects. Le zahay zany mijaly ty reniko manasa lamba avao ty miteza anay. Mijaly avao zahay. Ero no fa nahitasa amizay nanao kilasy manjy avao ro. Misy mizay tianay I patronko amizay le nifankatay avao amizay zahay le nibevoko amizay raho le niroase raho fa ata isare mialare ho refa mangalatsy. One in 3 women experiences at least one form of violence. Almost 3 out of 4 women victims of violence never attempt to seek assistance or report the violence. Joseline is among those who seek support and are able to find the necessary assistance at the Ambuvumbe Listening and Legal Counseling Center. Ny ministeran'ny mponina dia nametraka ny ivitoerana na ny CCG, Centre d'écoute et juridique ato anatin'ny faritra Androya eto Ambovombe. Ny FPA no mamatsy ara-bola na ara-pitaovana na ara-teknika. With support from partners like the government of Norway and SERV funds, UNFPA has contributed to the rehabilitation and refurbishing of the center as well as the training of staff. With a staff capacity of 5, the center has assisted more than 1,800 survivors so far, offering them comprehensive support including health, psychological, and legal support, training for income-generating activities, and distribution of dignity kits. Ka ao agnatin'izay fandraisanay zero zany dia sokajina eo amin'ny herisetra karazany 4 zany no raisinay ato. Ao le herisetra ara-batana, ao le herisetra ara-pananana na ara-nofo, ao le herisetra ara-ekonomia, ary farany herisetra ara-moraly. Nefa zahay moa mahasesizia anay tsy mijano am'le fandraisana an-tanana zay fa manentana an'le olo koa hoe mampahafantatsy hoe zao ne le zo misy ho an'ny vehivavy sy ny ho an'ny rehetra zany ary indrindra ho an'ny ankizy koa zany. This cause is essential to protect women and girls, to protect the most vulnerable like little 8-year-old Satyana Hari, victim of rape. The center supported her and her family in filing a court case and has been following up with them. Fitutara le chamme pepe cliente ele den desi ndati ambe fanga fama arabe vate fi ale ndesi ranga lakfarle na fa me avan takun maskulin takun eva vakule na fa iklot kulen la fe kule den setan njabi piskulin haru karun tanga na fa raundana fa zat na fa re jakle le vunu ai. Through the center, she was able to get medical and legal support. After months of legal recourse, the case was concluded with a 10-year jail sentence for the perpetrator and a fine of 5 million ariar. These are the types of cases pushing Aimé to come to work every day. Efa presque 12 ans zay niasako tato amin'ny CCG. Dia ny antony zany nahatonga naharitra tato satria betsaka le victime eto Androy ka ohatrany mampalahelo mijery azy mivezivezy indrindra fa ireny zaza mineur manao mariage précoce, grossesse précoce, zay tena betsaka eto Androy. The results of their work is obvious in the everyday life of survivors.
indesy mamako mizay faela avao mizay moa ty haray zahay o CCJ zao mamy nandesireneko agny mizay raho fa leliany raha nampitofay arô mizay ty hanigny miaraky ty fiomana ho anako le irety ny ampoko anay magnintagny arô ampela mizay zany zahay mba ho tonga amy CCJ ao fa tena nahafapo anay ty asa vita natay arô maay fa arô tena mamahaolagna an'izay misy ty raha manahiragna azo ka dia misaotra andreo ny FPA izay mpamatsy vola ara-bola sy ara-teknika eny ara-piofanana dia isaoranay betsaka andreo mpamatsy vola fa nanao betsaka anay tokoa amin'ity toerana ity zany izay nagnome anay ary zao aza mbola nagnome fitaovana koa ho andreo voan'ny herisetra ka dia fisaorany lehibe zany fa agnisan'ny zava-dehibe ho anay zany ny fagnome zany fitaovana anay. Few meters away from the center is the Ambuvumbe Regional Referral Hospital, which receives GBV survivors on referrals. It offers more than just this service in partnership with UNFPA, thanks to the financial support of Japan. Ty hôpitaly ty moa zany forona tany amin'ny taona 1979 dia ny fiara-miasa tamin'ny UNFPA indray dia nanomboka tamin'ny taona 5 nitatra nanomboka tamin'ny taona 90 tamin'ny fanamboarana n'ilay centre PF modèle toerana fandraisana an'ireo vehivavy hanao fanabeazana eto amin'ny hôpitaly izay novatsiny UNFPA vola tamin'ny alalan'ny volany zareo manokana aloha. Dia tamin'ny taona 7 nisy ny fananganana ny fanitarana n'ilay trano fiterahana sy fanomezana ny fiara fitondrasana mararina ny ambulance zany nitatra tamin'ny taona 7 tamin'ny fanomezana an'ireo panneau solaire ny asa iarahanay amin'ny UNFPA ato anatin'ny hôpitaly dia eo aloha zany fanabeazana izana eo ihany koa ny fandraisana tanan'ireo vehivavy bevoka sy ireo zaza vao teraka ary eo ihany koa ny fandraisana tanana an'ireo vehivavy izay niarany tsindry manokana io na ara-batana na ara-tsaina ary eo ihany koa ny fandraisana tanana an'ireo vehivavy na tanora izay tratrany aretina VIH ny izy ty rehetrarehetra dia mbola tafitra ao anatiny izay fandraisana tanana ataon'ny hôpitaly iarahana amin'ny UNFPA izay. For the past 5 years at the level of the Swa Aruf complex, the following results have been achieved. 2,353 safe deliveries. 1,376 people have had access to family planning methods. 65 GBV survivors have received medical assistance. An additional 310 women have benefited from medical interventions for ectopic pregnancy, and another 213 from life-saving interventions for other reproductive health-related complications. And 1,112 have benefited from the distribution of kits. The campaign for the repair of obstetric fistula for women has also enabled 257 women to benefit from free reconstructive surgery with a 98% recovery rate. Zairaho niteraka ambadika avao zany fa tsy niteraka amin'ny dokotera. Teraka tsamo amizay le niaga amizay aretigny le mandeha ho azy avao iamany tsisy mitantagna azy. Tianako hanaka zao faharoa limby nirasako le mbo izaho atao leliay somonjara sady pela soa. Improving healthcare delivery has also meant bringing basic healthcare services to the doorsteps of people in usually remote and inaccessible areas through the mobile clinic. En ce qui concerne la réponse apportée par l'UNFPA à la réponse à la crise humanitaire qui sévit dans le sud de Madagascar actuellement, l'UNFPA a apporté donc un appui institutionnel en renforçant le système de santé. Comme nous le savons, les services sont très éloignés pour la population. Et dans ce contexte de crise humanitaire, encore plus, puisque ces personnes qui sont dans le plus de besoin
pour des raisons financières aussi, n'ont pas accès donc aux soins de santé et surtout les soins de santé de la reproduction. Comme vous le voyez derrière, des cliniques mobiles qui ont permis donc d'accéder aux populations les plus vulnérables qui sont non seulement enclavées géographiquement, mais aussi financièrement parce que les services qu'on donne ici sont des services gratuits. In line with the Delivering as One principle, UNFPA has entered a partnership with the World Food Programme to combine food distribution with its comprehensive package. This approach has enabled thousands of people in the Grand Sud, and in this case, in Behara and Boissare, to have access to information and support on integrated reproductive health, family planning, and gender-based violence services. One UN. Le fait d'être One UN fait que nous avons des complémentarités. On ne se supplée pas, mais on se complémente. Quand vous avez une mère qui vient pour échographie, mais qui a des enfants mal nourris, elle reçoit 3 services. Le premier service, c'est le supplément alimentaire de la part du PAM. Le deuxième service, c'est l'échographie qui va lui dire exactement quand est-ce qu'elle va accoucher, comme ça elle peut se préparer. Et le troisième, les conseils donnés par les sages-femmes envoyés par UNFPA. Nous travaillons pour le même gouvernement, nous travaillons dans le même pays et en une fois, on travaille effectivement pour les mêmes cibles que le gouvernement nous a assignées. Young people have not been left behind in the ongoing support to government's efforts in the Grand Sud. Through the Youth Center in Ambuvumbe, UNFPA has been working to ensure that young people achieve their full potential. Zao tsika miteny zao a dia anoany am 10,000 sy 700 sy 70 raiky amby ny isan'ny tanora voasoratsa anarana zay mifréquente antia ivitoerana ity. Midika zay a betsaka ireo filan'ny tanora zay voavaly eto anivon'ity ivitoerana ity. Misy terrain basket eto, misy salle d'informatique eto, misy salle de musique eto, ao ireo salle de loisirs zay tena manome sehatra ny tanora sy ny ankizy. Misy bibliotèque ato, ireo mpianatra na lafanadinana dia matetika ato zareo no mitsanjaka fahalalana, mitraité exercice betsaka ny service misy ato amin'ity fitaleovam-pahatsy ny tanora sy fanatanjahantena ity. Anisany anankiray ihany koa ny fisiany lay atao hoe petit métier zay manome sehatra an'ireo mpanjaitra sy mpanao coiffure. While a lot has been achieved, the needs remain enormous in this part of the country. Ao agnatin'ny région misy ao amin'ny commune 7 eo amin'ny 5 na 4 eo fotsiny zany voa sensibilisation nay zany mba tianay mba mangataka zay hoe mba hisy fitaovana moto zany mba ahafahanay miditsy amin'ireny commune na fokontany zay mbola mangetaheta. Namonjy aina maro ny fanampina UNFPA hatramin'izay ary indrindra nanomboka amin'ny taona 7 ka hatramin'izao taona 2020 zao zay mbola itoy zany fandaharan'asa iarahana amin'ny UNFPA zany satria teo nisy an'ilay fandaharan'asa manokana nametraka an'ity hoe complexe soarofo ty dia mbola itoy zany amin'ny manaraka aminatin'ny famolavolana azy miaraka amin'ny UNFPA zany isika amin'izao fotoana zao. Etony ihany koa dia tsy ho haiko ny tsy saotra ny UNFPA zay tsy mitsahatra ny manampy an'ny tanora ty amin'ny fahatsanjoy, manome tolotra maro samihafa ho an'ny tanora zay hoentana hampanjoso sy hampilamina hampirindra ny fiainan'ny tanora. Ka dia irarinay no itohizan'ny fiara-miasa ny tanora sy ny UNFPA ametsahantsika espace zany na anankiray ho an'ny beloa, espace zany anankiray ho an'ny bekily zay tena filan'ny tanora eny anivon'ny faritra rehetrarehetra, anivon'ny district rehetrarehetra mba tsy hipetsaka eto Ambovombe sy Tsiombe ihany ireo tolotra rehetrarehetra zay anampiny UNFPA an'ity fitaleovam-paritra ny tanora sy fanatanjahantena ty